Senai que me farecena Inatao zavatra rehetra ino Katarovy fa isika rehetra devo tindriny avy ateraka ny andre tsisy asakana fikasany satria maheny mombatsika ka tsy hisy atotrantsika aoky foy ireo malemy ka ika hoe Patrisia Maria Nielacinhavo mitondrai Patrisia Maria na de mafiazany ady de mandroso atrany Katarovy fa isika rehetra devo tindriny avy ateraka ny andre tsisy asakana fikasany satria maheny mombatsika ka tsy hisy atotrantsika aoky foy ireo malemy ka ika hoe Patrisia Maria Nielacinhavo arahantsika ty an-tanana mitondrai sakoira mafy anay pandritra Patrisia Maria na de mafiazany ady de mandroso atrany ka tsisy asakana ireo fikasany satria mahery Mahery mombatsika Patrisia Maria Nielacinhavo mitondrai Patrisia Maria na de mafiazany
Saint-Esprit, mon Dieu, au milieu de ton peuple ici, libère les captifs, encore opprimés, renouvelle leur vie, viens les ranimer, inonde mon âme de ton allégresse, viens toucher ma vie avec ton pouvoir. Viens mon Seigneur, ne tarde pas à arriver. Près de toi, je veux toujours te louer. Seigneur, emmène-moi près de toi. Seigneur, je veux te chanter pour ta gloire. Je veux rester auprès de toi. Toi, Saint-Esprit, mon Dieu, au milieu de ton peuple ici, libère les captifs, encore opprimés, renouvelle leur vie, viens les ranimer, inonde mon âme de ton allégresse, viens toucher ma vie avec ton pouvoir. Viens mon Seigneur, ne tarde pas à arriver. Près de toi, je veux toujours te louer. Seigneur, emmène-moi près de toi. Seigneur,
tire de cette fosse qui me mène jusqu'au ciel. J'ai vu du feu et des tremblements, des vents forts et violents. J'ai vécu tant de dangers. Ta voix m'a rassuré. Tu tombes des hommes aux étoiles et à la mer ses limites. Je me sens en sécurité. Ce
Miarahabantsika rehetra tonga soa eto androany, eto ny fanatrehan'Andriamanitra, ary alohan'ny zavatra rehetra dia isaorantsika Andriamanitra nanome antsika n'izao fotoana androany izao, fotoana anankiray izay iovan'ny tantaram-piainantsika tsirairay avy sy ivadian'ny pejy rehetra eo amin'ny fiainantsika. Fa alohan'izay dia isaorantsika ny fitondram-panjakana malagasy izay tarihan'Andriamatoa Andry Rajoelina, izay soloany tena ny prinsessa Fenosoa Ralandison Ratsimamanga, izay manatrika eto amin'izao fotoana izao. Tonga soa miaraka amin'ny vadiny ihany koa, tonga soa ary misaotra betsaka indrindra tompoko nanaiky ny fanasana izay natolotry ny mpikambany Fiangonana FVKFM rehetra. Manaraka an'izay, isaorantsika Andriamanitra, fataro fa androany ianao tonga eto, Andriamanitra no nandefanao eto, dia fataro fa hivadika io pejy ny tantara io, satria araky ny efa nofaritantsika ny 13 Oktobra 2024 lay andro ny vahaolana izay ivadian'ny tantaram-piainanao, ary ihany koa hitondra tantara miavaka isoratra ho an'ity firenetsika izay tsara sarobidy izay nosafidian'Andriamanitra ity. Ka noho izany mangataka anao amin'izao fotoana izao, aoka isika rehetra samy angina avokoa, tsy hisy teny itsony ary tsy hisy vezivezy, satria tsy afaka ho atombokantsika ity fotoam-bavaka ity raha tsy isaotra n'Andriamanitra aloha isika noho ny nanomezany antsika ity firenena izay tsara sy mendrika ary miavaka amin'ny firenena rehetra amin'ny iarahantsika iredona ny hira-pirenena malagasy. Noho izany manasanao amin'izao fotoana izao, aoka isika samy anala satroka ary samy tsy hisy hetsika intsony. Sanai malala di maragasikiarasu ifitiavanay anao tsy mialafa oanao toritoko tainao isalay Sanai malala o iridai banu punala idena si fufanayana nangais kasarubi disimendikatu dari umoni sana
famafy aroan'Andriamanitra. Bonjour à tous. Rabatsika rehetra. Our service today, Ny vavakitsika androany it's going to be different. dia hiavaka. We are going to start Anombotsika here, eto right now, zao dia zao a revival. tena fanovana tanteraka. What does revival mean? Inona ka ndika zany fanovana sy tena hoe famelombelomana zany? Something was alive Zavatra anankiray izay tena hoe maty, and died, maty sy tsisy fiainana intsony. and now it is going to be made alive again. Ary zao izy asiana fiainana indray. I want to invite all of you Te hanasa atsika rehetra to put aside izay anakisaka any differences ireo karazana iah rehetra that you may have. izay mety hanananao. Religion, Fotom-pivavahana politics, na ara-politika zany beliefs, na finoana, put all aside. akisano avokoa zany rehetra zany. And that you point Ary ianao tena hoe mifantoka your life ny fiainanao to the direction of our Creator, amin'le fitarian'le mpahary atsika, the Creator of heaven le mpaharan'ny lanitra and earth. sy ny tany. He is here now. Eto izy zao, Right now He is here. zao dia zao eto izy. And to prove to you that He is Ary here, mba hanaporofona anao tokoa fa eto tokoa izy to His glory, ho an'ny voninany. those amongst us Ireo zay eto anivontsika who are sick zay marary, with incurable disease, zay manana aretina tsy mety sitrana, in this very moment, amin'izao fotoana zao mihitsy, in the name of the Lord Jesus Christ, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, that disease leaves your body now. miala ny vatanao zay aretina zay sao. Cancer, Ny ozona high blood pressure, zay tena hoe fikorontanan-tsainao, you are blind and you cannot see, le raha ianao zay jamba tsy mahiratra, tsy mety mahita, or you can see me but you can't hear, you are deaf. na ianao afaka mahita fa marenina. So I give an order No zany manome bidy a in the name of the Lord Jesus Christ amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo to the disease that have been in your body for many, many years. amin'ny aretina zay efa nijanona tao amin'ny vatanao antonany maro. I declare you healed right now. Faritako sitrany ianao zao. Be free of the suffering. Oka anao ho afaka amin'ny fijaliana. Be free of the pain. Oka anao ho afaka amin'ny demonia. The evil spirits Ny fanamaloto that tried to stop you from being here today, izay miezaka foana zay anakana anao manomboka zao. I command these evil spirits to leave your body. Madidy zay fanamaloto zay hiala amin'ny vatanao. Right now, leave. You can hear me, leave. Afaka mahare anao zao. Evil spirits, leave. Ny fanamaloto miala. All of you. Nareo rehetra, The sickness, ny aretina, the disease, ny aretina, the curse, ny ozona, the bad luck, ny faratsebitana, all the evil ny ratsy rehetra that is in the life izay amin'ny fiainany of these people, ity olona ity. all of you leave. Nareo rehetra miala tao. I want all of you now Ilaiko nareo rehetra zao to put your hands on your heart. ametraka ny fonareo amin'ny tananareo amin'ny fonareo. I'm going to keep silent Ary angina for 1 minute. ray minitra. And the angels of God
Ary ny anjenin'Andriamanitra will destroy andravarava the demons, ireo demonia, the curses, ny ozona, the evil spirit. ny fanamaloto. I will request the pastors, the assistants to pray for the people Ary angataka amin'ireo pastera sy assistant hivavaka ao an'ireo vahoaka who will request a prayer. izay mangatabavaka. I'm going to keep silent now and God will do the work. Angina zao dia Andriamanitra anao ny asa. No evil shall resist your life. Tsy misy fanahy ratsy afaka anohatra ny fiainanao. Those who are watching us Ireo izay mijery anay via any communication, amin'ny alalan'ireo ainao manjery, radio, TV, na radio zany na télé, anywhere in the world, na amin'ny fomba ahoana maneran-tany, anywhere in Africa, na amin'ny fomba ahoana eran'ny Afrika, right now receive your healing. zao dia zao raiso ny fanasitranana. God is going to operate a miracle right now in your life. Andriamanitra zao natateraka fangagana izy zao dia zao amin'ny fiainanareo. So the sick, Noho zany ny aretina you are healed. sitrana zao. So look for the pain that you had. Noho zany tadiavo zao le fanaintainanao teo iny. If you couldn't see, Raha tsy afaka nahita ianao, your eyes open right now. mahiratra ny masonao zao. You cannot walk. Tsy afaka nandeha ianao, Stand up and walk. mitsangana zao dia mandehana. Those who are oppressed Ireo izay mikorotatsaina by evil spirits, noho ny fanahy ratsy, depression, fikorotana-tsaina, suicidal thoughts, faniriana monitena, all the evil spirits start leaving now. fanahy maloto rehetra manomboka miala zao. Right now. Zao dia zao. My God, I lift up my hands to you. Andriamanitra sandratry makany aminao ny tanako, And again, I bless these people. ary taiko indray reto vahoaka reto. The evil spirits, Ny fanahy maloto leave these people now. avelo reto vahoaka reto zao. At once. Zao dia zao. In Jesus' name. Ny anaran'i Jesosy tompo. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Et parce que nous prenons à témoin Satria izao lanitra zao olombelonay, et que toutes ces
manaratra maheno am'izao fotoana zao mivoa ary miesitra ihany koa ny fanentainana rehetra somary tsindrio le faritra marary ianao miesitra ao anatiny ty madama ity ao anatiny ty ramsey ity ny fahalemena amin'ny tongotra io miesitra tongotra tsy mihetsika io mitsa anara Jesosy am'izao fotoana zay rehetra namparenina ny sofiny tsy nampahita ny masony tao anatin'ny 5 volana enim-bolana mivoazo amin'ny anaran'i Jesosy. Put your hands on top of your head. Apetrao ambony lohanao ny tananao. In the name of Jesus, amin'ny anaran'i Jesosy, the evil spirit, ny fanamaloto, all the curses, ny ozona rehetra, leave these people right now. miala am'ireto vahoaka reto izao. In the name of Jesus. Amin'ny anaran'i avere Amen. You are healed. sitrana ianao izao. You are free. Ary afaka. You are blessed. voata ianao. Now you can have a seat. Zao ianao afaka mipetraka. We want to see testimonies. Zao tsika dia hita fijoroana vavolombelona. Testimonies. Fijoroana vavolombelona. Ianao zay mahatsapa hoe afaka le zavatra atsangano ny tananao nisan'ny ty madama ty ato. Eleve efa 7 taona. Ianao zay netrano, ianao zay eto. 7 taona nitomany izy. Niaraka tamina vesatra ary ianao zay sitrana ihany koa na mahatsapa afaka any amin'ny toerana misy ianao any ho an'ny voninahitry'Andriamanitra atsangano ny tanana fa isy mpanompon'Andriamanitra anantony any aminao misy auxiliaire miaraka amina micro. Madama azafady anina hitako nitomany ianao teo fa inona no nampitomany ianao ndao tenena tsara satria le izy tena marariko tena marary tena marary marary nanomboka taminao vina nanomboka fa efa 7 taona zay 7 taona no nisy taiza le izy taiza le narary atao falalaka tao anaty vavaka teo rehefa nangina ny eveka nitomany latsaka an-dranomasonao zao azafady etseo tsapao tediavo alefa andramo mihitsy andramo tsara 7 taona andramo zao tsy maheno ninina tsony tsy maheno ninina tso nanomboka le vaolana sa tsy nanomboka manomboka afaka afaka tena afaka tena afaka teraina Jesosy Kristy mahita 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 zao manina anina ile zavatra mitranga tsamba tsy nahita ny 5 volana fa zao mba efa hitako zao ny akanjonao hoe maintimainty hitanao ny akanjoko zao teo hitanao sa tsy hitanao za nitarainao zao vao tsy hitako mihitsy ary dika ty zao menamena de ty mahita ianao mahita izy pa voninahitry'Andriamanitra. S'il vous plaît, pasteur. Mieno eny tompoko S'il vous plaît, pasteur.
voalohany misy avy tamana ihany koa avy azafady indrindra je rehefa mandeha tsy mila tianatra olo fa madama azafady indrindra mba natona ianao kosiaraja ato inona no nahazo anao inona no nitranga taminao ianao zay mahatsapa tena ho afaka ihany koa satria maro tsika atsangano fotsiny tananao fisy manompon'andriamanitra hoeny aminao oksiara azafady pastera ataoko voany ato pastera misy madama anankiray izay tratranaretina voakanina tao anatin'ny 20 taona fa rehefa natao le vavaka mahery teo dia raha tagnatin'ny 20 za l'âge de 21 ans nazo mosavy ny voankany dia tamin'ny vavaka teo igny za nandoha be dia nangorohoro dia izy io za sitrina tanteraka dia raiko andriamanitra dia raina jesosy kristy azafady pasteur ty madama ty araky ny filazany ato a nisy fananotroba na zavatra nitranga madama nisy mpitaiza olona zay zany nafamaly tamiko dia rehefa famaly tamiko izy dia nampidirany tromba nampidiry mihitsy zany le izy dia tao anatin'ny heritaona sy tapany eo dia nampijaly be mihitsy tsy matory amin'ny alina fa misy manindry na amin'ny atandro ary matory dia misy manindry ohatrany hoe mitsindriny mpamosavy dia misy mampatahotra misy mampanonofo dia rehefa nandeha le asa teo dia raina jesosy fa tonga dia nangovotra dia tsapako efa mairana miala le fana maloto miala sa tsy niala efa niala tena niala afaka dia raina jesosy amen amitsy tonga dia nikilapiko fotsiny io dia tsy nahazaka amin'ny vatako tsy nahazaka ny vatanao tao anatina telo taona zay